fifoazana asy champana hiany champana dia organisation zany fa tena manizy azy fifoazana dia raha fiangonana somary raha fiangonana zao fifoazana raha mandinika vetivetsika ny teo tantara sy tantara lavabe mandraka kehitriny fa tantara tamin'asa zany tao amin'ny Israely dia fa misy fifoazana dia monina ny fifoazana tamin'ny andro Josia mpanjakany Joda. Josia mpanjakany Joda dia mpanjaka sara ataony sara izy sara satria mitondra ny olony amin'ny mety amin'ny finoana ny tenandriamanitra sy ny fanaovana azy ary fankatoavana azy. Tamin'ny androny taloha zany dia ny ray misy Josia dia somary alavala avao izy ny ray izy nandiony ray zany sy nanao an'izay fa tena niarina izy natao ny travaux tao ny tempolo satria fa antitra ihany tempolo tamin'izay ka dia natao ny travaux satria misy fahasomana dia nangatao ny fototra ka tao ny fototra nahitana baiboly nahitana soratra masina rehefa hita soratra masina efa zara namaky soratra masina taon'izany fiangonana Israely sy mandinika soa ny fitandremana ny sabata sy ny pasaka sy ny tahaka an'izany fa rehefa ny voahady zany fototsy ny fiangonana iny nahitana an'ilay foto dia izay ny karazana hoe nanaitra ny mpanjaka Josia hitarika ny olony tamin'izay moa zany dia rehefa ny mpanjaka nanao izao manao dia manaraka ny olony ary zay système planike zay no tena nanjaka tamin'ny andro taloha. Rehefa ny mpanjaka zany no manapa-kevitra fa manaraka ny tompo dia ny teny tompo dia manaraka ny rehetrarehetra sy sondany zay da dia zay zany fifoazana lehibe tao amin'ny Israely mihay ny tenin'Andriamanitra io tenin'Andriamanitra natao filamatra zany natao modely hanakinana ny fiainana handrenana ny fiainana tamin'ny fotoanandro kanefa manapetraka moa Josia dia maty tananty izy tao koa fa dia mpanjaka tsara fanahy tena fanenina Israely koa ny ialany teo. Manaraka an'izay dia tonga dia miditra sika amin'ny fiangonana amin'ny tantaran'ny fiangonana amin'ny tantaran'ny fiangonana dia moramora vita koa ny fifoazana anisan'ny fifoazana tamin'izany tamin'ny andro taonjato faharoa na taonjato fahatelo misy fifohana anankiray natao Montanisy zany dia nahita hoe ny fiangonana zany tamin'ny andro voalohany dia nieritreritra hoe fa ho avy malaky Jesosy sy nisy taona firy akory dia tonga izy iverina handray ny olony kanefa niandry sy araka an'izay fa ny fiandrasana ny mpamonjy dia manam-potoana ka dia ny fiandrasana historika no sy maintsy nadokotevany fiangonana rehefa ohatrany kivy sy fiangonana sasany hoe ela loatra Jesosy tara ny fahatongavana zay voambolana ampiasain'izy hoe tara ny fahatongavan'i Jesosy tsy tara zany sy tara akory ka rehefa nanomboka zay hoe fieritreretany sasany tara ny fahatongavan'i Jesosy zay nanomboka ny lomano zao fiangonana nanomboka nanadiny fa izy eny dia vahiny sy mpivahiny araka ny fampianaran'ny Petera apôstôly dia hoy zany Montanisy hadiny fiangonana fa vahiny sy vahiny izy ka dia zao mila mpahasahivina azy fa vahiny izy ary vahiny satria tsy tompon-javatra na inona zao tontolo zao izy vahiny koa satria mpandalo izy sy ao tena toerana hivatana olona mandalo ihany itongony tany io no nampahasahiviny Montanisy nanao be loatra koa Montanisy nanao fisesika tafahoatra izy tafahoatra koa ny fisesika natao ohatra fotsiny zany ny sarany Montanisy tamin'ny vady dia miova rehefa hoe ny vady sy mino dia sarafy tao fa sy mety zany nataony Montanisy ohatra anankiray zay fisesika sy mety nataony Montanisy lasa fifoazana noheron'ny fiangonana ny fifoazana Montanisy ka dia fifoazana sy izy zany fa misy fifoazana tena izy koa dia fifoazana zay nentin'ny réformation luterane tamin'ny andro Lutera tamin'ny fiangonana katolika zany dia tena sy mba nanodidina ny Jesosy so ny fiangonana fa nanodidina ny Roma ny fiangonana Roma ny lasa ray ivo ny fiangonana ka dia hadiny ny fiangonana fa Jesosy eny ny réformatora zany dia namerina ny fiangonana
hoan jesosy sady namerina ny jesosy ho nivony fiangonana sy ny fiangonana no mahay manao an'izay fa dia asany fanahy zany fa dia lasa niova zany le zany tahaka ny ahitana ny système taloha ny masoandro zany tamin'ny andro taloha zany ny olona hay taloha dia nieritreritra fa ny masoandro no manodidina ny tany zany nivony zavatra rehetra fa rehefa taty afara dia ny masoandro ka nivony ka dia manodidina ny masoandro ny tany sy ny planeta hafa koa dia tahaka an'izay nataony Lutera Roma natao fividinany fiangonana an'io kanefa sy zay Jesosy no natao fividinantsika ka dia mifodina manodidina ny Jesosy ny fiangonana an'io ny Israely Jesosy no masoandro sika zany io ny fifazana ka raha zany na dia zany marina fa sy mampianatra sotratra masina korsika dia ao amin'ny Kristy ro ny Efesiana zany rehefa mandinika ny Efesiana sika alekako tamin'sika ihany nydravitry ny Efesiana io dia rehefa mandinika ny dravitra sika ka mijery an'ity hoe Efesiana 2:4-5:10 karazana fampasihana izy fampaherezana ataony apôstôly izy zany fampaherezana ho amin'ny fiainana ara-piangonana manahoana ho ny fiainana ara-piangonana zay nanaovasika ny fifazana neka raha-piangonana sady fiainana ara-piangonana raha mila hialan'ny fiangonana ny fiainana ara-piangonana mamerina azy ny fifazana mamerina azy ny fifazana ka ny fifazana zany tsy hoe zavatra ivelan'ny fiangonana manery ny fiangonana fa tena raha-piangonana ao anatin'ny fiangonana izy ka dia zay zany no atao fifazana ka raha mandinika sika ny Kristy no ny Efesiana zay irenasika am'izao andrenasika an'ity mandinika aty dia zao Paoly apôstôly manao fampaherezana zany inona moa zany ny fampaherezana dia sy hoe osana na malemy fosiny any na mampianatra ny olona hanana comportement moral na hoe fitondratena ara-moraly sary mety atony tandrify sy zay ihany ny fampaherezana dia mahatonga ny fiangonana hifandray amin'ny Jesosy zay fifandraisan'ny fiangonana amin'ny Jesosy zay zava-dehibe amin'sika fifazana ny fiangonana dia ny Jesosy dia ny fiangonana ka ny fiangonana dia azo lazaina hoe ny fiangonana dia Jesosy no lohany ary ny raha fa Jesosy no lohany dia ny fiangonana zany tena vatatena ny Jesosy ny fiangonana zay ny fampianaran'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Kristy ny soratana ka dia eo zany dia zavatra telo no lazain'ny Paoly apôstôly mikasika ny fifazana araka n'ity boky Efesiana ity voalohany ampifandraisina Jesosy sy ny fiangonana satria indraindray ny fiangonana mila autonome indraindray ny fiangonana mila hoe dia Jesosy iny dia titre izy fa sy tena izy tena mitondra fa tena fifandraisana lalina amin'ny Jesosy ny fiangonana zay zany zay voalohany faharoa zany dia fampifandraisana ny mpino Israelay sy ny fiangonana manontolo amin'ny batisa zay nanaovana batisa azy Jesosy zany fiangonana ary ny batisa io zany tena zava-dehibe ny batisa io amin'ny fampifandraisana ny fiangonana sy Kristy Kristy raha teo manendry ny batisa ka ny batisa zany fanokanana izy fanokanana zay no atresika ao amin'ny Kristy ho any Efesiana miverina amin'ny lohatenitsika ty sika hoe misanifazana ao zay matodika batisa izy io ritoarin'ny batisa io resan'ny Paoly apôstôly amin'ny Efesiana 2:10 ny batisa zany dia inona moa zany fa famiratirana olo famohazana zay matory fa ny toe-pahafatesana zany araka ny fampianarana Jesosy natao dia fa torimaso izy fahafatesana dia torimaso ka izy Jesosy tena dia mifanahy maso na namoha azy araka tamin'ndray namoha azy amin'ny torimaso araka torimaso pahafatesana ampasy araka ka ny fifazana zany dia mifaza ianao zay matory
dia teny fampiasa ny batisa tamin'ny andro taloha zany. Ny matory zany dia ny fahatoriana dia toe-pahafatesana zany, toetra zay mampanotra asika zany, sy mba hoe toetra fa fomba. Raha minazy hoe toetra dia miovaova ndraindray mety ndraindray sy mety ndraindray sy ndraindray, fa zao tena fomba ny fahitana ny fahafatesana. Ka dia eo zany ilazany koa hoe mifohaza anao zay matory izy. Dia mipetraky ny fanontania hoe ny fiangonana koa ny alaipanahy hatory, alaipanahy hiala tamin'ny fahaserovana ka matory. Matory zany ndraindray mety afaka manao raharaha ihany, afaka manao raharaha andavanandro ihany nefa matory. Matory zany dia ilazana ny sy fahaserovana, sy fahaserovan-tena, sy manofo kanefa sy tena mahasery-tanteraka. Matetika asika dia mety tratra an'izany ihany na dia amin'ny olona tsirairay aza. Rehefa misy zavatra eritreretiny ny an-dalana dia rehefa olo mifamonjeo olo fantatra ny an-dalana, azafady satria matory na dia mahasarona. Ny fiangonana koa dia mety matory, ka dia ny fifazana zany mamoha azy. Ny fifazana amin'izay dia sy zavatra avy ivelany, sy olona anankiray avy ivelany mamohany matory ao anatiny, fa zao ny fifazana dia fiasa ny fanahy zany. Ny fanahy no mamoha, ny fanahy no mampasiary, ka dia ny fanahy zany mpanao an'le fifazana. Izy manome finoana ny Jesosy zany. Jesosy no itarehany fifazana, ny fanahazona antsika mba hobanjintsika zany. Zay voalohany indrindra. Faharoa dia zao misangana amin'ny maty. Ny fisanganana amin'ny maty dia io indrindra no efa nitanteran'i Kristy io fanavotana asika. Misangana amin'ny maty dia gaga asika manino. Mifohaza moa dia normal ihany zany. Misangana amin'ny maty, azo atao tahaka an'izany hoe fisanganana amin'ny maty. Ny teny no mamoha, ny tenin'Andriamanitra no mamoha, ny teny Jesosy no mamoha. Raha tao pasina Lazarosy dia hoe Jesosy ry Lazarosy no isangana, ny teny zany no mamoha, ny teny no mamelona, ny teny no mampisy ny sy misy azy. Ka dia ny fifazana zany amin'ny fifazana azy dia sy vita hoe mamoha ihany fa manangana amin'ny maty izy miaraka amin'ny Jesosy zany. Ny teny Jesosy zay torino ny fananganana ny maty, fa sy ny tena ny fananganana ny maty, fa ny teny Jesosy zay torino, zay ambara, zay fianarana, zay ianarana, zay ny fananganana ny maty. Io no asa asika, io no misona asika, io no misona ny fifazana. Ny fifazana dia sy hafa ny misonany fa misona zay famahazan'ilay matory, fananganana izay maty. Ny matory dia fomba ny olona rehetra ny matory, fa ity toriamaso anankiray ity dia toriamaso fahafatesana, ka dia famohazana izay maty. Fa Jesosy indrindra no ilay nofohazy ny ray tamin'ny alalan'ny fanahy masina ka sy vely, sy maty isony izy fa velona mandrakizay, zay na zay. Ny fahatelo zany dia hampahazavanao Kristy. Ny fanazavana dia ilazana ny batisa koa zany, ny batisa araka ny fampianarana ndray ny fiangonana tamin'ny andro taloha, ndray ny fiangonana tasinanana indrindra no mampiasa an'izany. Ny batisa dia famirapiratana, ny batisa dia mazava, ka rehefa atao batisa moa dia mahazo mazava izy. Ka dia hampahazavanao Kristy, dia Kristy masoandro maina, izy masoandro mitoposaka mandrakizay ka sy miletika isony. Io zany no ampahafantarana, ampahasalivina hoe asika fifazana zany dia zava-dehibe amintsika dia fiangonana Jesosy batisa. Ny fiangonana dia naoviana dia sy hatanjaka izy raha sy miray an'i Jesosy araka ny teny Jesosy ao hoe Jaona 3:10. Ny firaisinazy Jesosy mampatanjaka, fa sy fitadiavana fahaleovan-tena autonome zany, sy izay mampatanjaka ny fiangonana fa firaisana amin'ny Jesosy. Dia ny batisa zany, io koa zany nampianaran'ny réformateur satria ny réformateur zany dia karazana fifoha izy
mpamoa zay matory le varoto fiangonana katolika tamin'ny fotoanandro dia natao hoe natory ka dia nifohazo Lutera rehefa nifahazo Lutera dia tezitra izy fomba ny olona matory rehefa mifahazo takotako dia sy mety mamaly sara ny famahazana azy ka zay ny batisa zany dia fanokanana olona vao miraharaha masina ny batisa zay ka ireo telo ireo zany no foty zavatra lehibe ao amin'ny Paoly Apôstôly amin'ity Epistily ho an'ny Efesiana ity ny fiangonana Jesosy tena ary ny batisa ireo no tokotelo raha atao hoe tokotelo fa ny tokotelo ny fahavoazana izao samy manana ny mahizy azy sy zay fa sy misaraka ireo zany Jesosy manendry ny batisa fanokanana olona ao amin'ny raharaha masina ny batisa ny tena fanokanana voalohany zay zany zava-dehibe sy ny zavatra hafa ny fanokanana fa ny batisa ny tena fanokanana voalohany sy misy olo azo tokana ho pastera sy vita batisa izy sy misy azo tokana ho mpianatra sy vita batisa izy sy misy azo tokana ho evangelista sy vita batisa izy na inona zany andraikitra sahana amin'ny fiangonana dia mila batisa to ary isika zany amin'ny fiainana andavanandro dia tena mila miaina amin'ny fiangonana ny batisa indrindra ny fiainana anatin'ny fiangonana to iaina sika ve ny batisa iainako ve ny batisako sa manahoana ina ny batisa amin'ny tenako io ny fanontaniana lehibe eto famaranana dia lazaina fa ny Paoly Apôstôly dia nitoloteny tany Efesosy araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny Apôstôly 3:20 zay mbola sy ampy fa ampianan'ny Korintiana voalohany sy Korintiana faharoa dia fenifeny kokoa le izy Efesosy tanàna nitorena teny dia tanàna feno sampy isy andriamany vavy natao hoe Artemisy zay nitompony ny olona tao Efesosy tamin'ny fotoanandro io Artemisy io zany rehefa mijery ny statue ohatra manana statue ny andriamanitra rehetra dia ny statue ny Artemisy mitondra ny siny na ny famantarana ny vitanandro ny olona dia ny olona tamin'ny fotoanandro zany dia nino fa io andriamany vavy io mitondra ny hoavy io no manino hoavy raha misy hoavy zay rasy mampatatra io no manova azy io no manao ny fanafodiny zay hoavy zay no zavatra nanjaka be tao Efesosy ny sampy nisy raha sampy dia miova endrika avao izy fa ny sampy dia misy foana ka zao na inona zany dia ny fahatongavany Paoly tao Efesosy sy ireo namany zay no nampisavana azy nata Efesosy mandravana aizina zany fifoazana zany dia mandravana aizina zany sy matahatra aizina izy fa io ny voalohany hiady amin'eo izy ka dia zay isika fifoazana mandraka ankehitriny dia mbola misy ny sampy ny karazany maro raha hotonona dia maro be izy ankehitriny karazana sampy sy Artemisy sono sy ny andriamany vavy samy hafa sono misy fa misy sampy hafa sampy vaovao misy sampy tranainy sy na sampy vaovao misy manao vazohazo maro sasany hoe anareo ny pretra nitoloteny tany anareo manao fisampy zay fahavoazanareo dia hoe sampy sampy ny sika vilahy opera manao sampy le manao sampy maiky sampy aby zay sy marina zany mila eritreretina zany zavatra mahazatra moa zany zavatra mahazatra na sampy le na inona dia zao ny fifoazana zany tena esory ny fifoazana zany zavatra hoe manapitapina ny tena izy zany tena apetraka hoe ny accessoire zany tiana sy dia tena ilaina zany manapitapina ny tena izy io zany esory ny fifoazana sy mety amin'ny fifoazana zany zay ka dia zavatra tahaka an'izay ny fanazavana tahaka an'izay famantarany olona hoe inona ny sampy zay dia anjarasika ny mampianatra ny olona an'izay hoe raha miala ny sampy dia zay ny sitrak'Andriamanitra fa sy hoe hanampitrotraka ny sampy koa
ka dia antegna zany dia mety ho lasa sampy raha sy mitandrina antegna. Zay no fitarehateny sotra mikasika ny atao hoe mifoazy ianao zay matory disanganana maty dia ampahazavanao Kristy. Ritoaly batismaly zany izy io. Ny batisa zany dia tena famahazana lehibe fandranaterana olo hiala tamin'ny maizina ao mazava. Rehefa madinika ny Efesiana toko 4 sy toko 10 sika dia zay voalohany ny fifoazana dia mametraka toerana handinenana hoe inona ny olona taloha, inona ny olona vaovao. Resika amin'ny fomba fianarana kely zay, amin'ny fomba fianarana kely ny soratana Lotera dia ao ny anangarana hoe ny olona taloha sy ny olona vaovao. Faharoa dia aizana misy ny aizana ary aizany misy ny mazava. Ny maizina sy ny mazava dia sy mba misy toerana maizina sy mazava fa ny mazava dia izay torenan'ny ten'Andriamanitra. Ny fiangonana ny Lotera dia ao amin'izay torenan'ny ten'Andriamanitra zay mazava. Olebavaka zay. Misy fatranao zay Jesosy fa lehibe ny fandrafonao mametraka ny zavatra rehetra ampelantananao zahay. Tainy zahay amin'ny teny, amin'ny asa, amin'ny raha izay atao andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Raha misy fanamariana teny tokony apetraka ny apetrako manampotoana vetivety sika. Asika avy sika sy mba misy an'izao hoe atra dia tonotona nakorakory. Sy misy an'izay hita. Sy misy an'izay hita. Ao sika aby zay resaha toko. Zay resaha dia ao sika aby. Zay dia zay dia ripifovana amako. Ny manaraka zany dia izao rehefa fotoana izay misy anjarany fifoazana. Ny tena anjarany fifoazana zany dia lahady faharoa sy ny lahady fahaefatra misy asa sokoerezana amin'iny dia hisy to. Kanefa mba aheresika ihany zavatra dia zao indray matesambola zany. Lahady faharoa na lahady fahaefatra. Sotra to. Tena sy manafo izy indray raha. Sotra raha toko dia zava-dehibe zay toko. Mba afaka marinao tompoko ny amin'ilay inona ilay hoe matory. Mitoetra ny olona amin'ny matory fa azo heverina matory ara-panahy fa ahoana no hoe ilay matory zany amin'ny fifoazana indrindra amin'ny mpianatra. Ny matory moa zany dia be ny endrika sehoany ny fatoriana. Ny fatoriana zany dia mamolavola fatoriana ny fahazarana. Rehefa zatra loatra zany elangela dia matory. Ny fahazarana zany sisy maharasy azy kanefa ny maharasy azy dia mampatory. Dia mila tahitairina ihany fa hialasika amin'ny tena fahazarana be. Raha zatra be zany dia zay faharoazana. Faharoa misy koa zany zavatra hamantarana ny fatoriana koa zany mampatory dia dia ny mampatory koa zany dia ny
Nina moa zany ilazana azy azo lazay aveo mampatory ny fahazarana moa zany na fiangonana mahazatra na fanao mahazatra na ina de mampatory zay fa ny zavatra faharoa zay saiko izika loatra dia tena mampatory ihany koa ny fieritreretana ny tena hoe sy matory aho dia alay-panahy hatoky anao amin'izay fotoana zay hoe iaho sy matory matetiky ny tenako zany rehefa iaho mieritreritra hoe iaho sy misy station mety ho anankiray zany sy matory aho rehefa tonga ao rehefa mandalo ao dia matory ohatran'iny indray dia vao mahatrao mampatory dia fialanana iaho sy matory aho rehefa tonga ao eo dia mampatory le izy ka ny fanafovin'izay dia zao mieritreritra ny tena hoe matory mba hasiaro matory eny azany matory azanaka dia aleo mba hifoa ary ny farany resahako zany kasika ny hoe torimaso ty ny torimaso zany dia resaka torimaso ara-panahy resazy sy torimaso ara-nofo ny torimaso ara-panahy zany dia mety mahazo ny olona rehetra io mety mahazo ahy mety mahazo anao mety mahazo ny olona rehetra ka ny tory zany raha ohatra ka resahana ny tory dia lalàna izy am'izay hoe izy anao sy mba matory izy anao no afaka am'izany izy anao no afaka ireo ny torimaso ara-panahy samy matory aby sam'izay milemany mahazo ka dia zao ao anatin'izay torimaso ara-panahy zay dia misokatra ny filazantsara ny fifazana dia raisina ny filazantsara ny fifazana fa sy misy ny sy matory ka ny zava-dehibe zany dia ny fahasapana sy tena matory izy matory ny tena zay zany to dia mila misara tena hoe matory ny tena mba haserona koa mila mifoa inona natao mba hifazana dia raisina ny mpamoa dia miteny Jesosy io teny Jesosy io zany mila ambarako kely fosiny ny tenin'Andriamanitra dia izay mpandrenesy ny fanahy masina sika ny tenin'Andriamanitra zany dia marina fa ao am-baiboly izy sy militera nefa ny tenin'Andriamanitra fa izay mpahafantariny ny fanahy masina sika izay mpandrenesy ny fanahy masina sika zay ny tena tenin'Andriamanitra io dia ahorina amin'ny apokalypsy 4:4 miverina ampito io manao hoe izay manao sofinao hoe izy hay izay azay ny fanahy amin'ny fiangonana ny fanahy zany ny tena miteny amin'ny fiangonana ka na vakina zany teny iverana dia ny fanahy ny tena mampahareny le teny le tena tenin'Andriamanitra iny ka iny tenin'Andriamanitra iny mila angatana vavaka zany dia tena anisan'ny zava-dehibe amin'ny fangatana fifazana to angatako vavaka amin'ny fanahy sy angatako vavaka amin'ny Jesosy ny vavaka rehetra moa dia atao fanahy daholo amin'ny anaran'i Jesosy to zay nga zay veto anao hira anankiray sika varanana toko dia ataosika ny hira Basfatompoko zay sy menarana Yeah.
misy iray avy da io misy tokantrano mahanana anao Jesosy hifikirana hifaharana amin'ny andavanandro. Dia izao vavaka zao dia tambatra eo vavaka nampianarinao no hoe rainay izay miandanitra mamasina ny anarana tonga miandanjakana atao hoe sitraka dia tambatambany miandanitra eo anay hoe izay andrasazany ary mamiarahirako da manamaka izay zeko taminay ary aza mitondranay vakavanana manafana azy anao no fanjakana sy ny ary voninahitra mandrakizay. Amen.